Afahana kosa miroso amin'ny fanadiovana na ny assainissement mba tsy sy ny mpisotro ronono tsy izy na fantôme no nanaovana ny karatra fisotron-dronono vaovao naroso androany 12 novambra ny fandoavana ny fisotron-dronono sy ny fanombohan'ny fanapariana izay karatra vaovao izay. Mahatratra 520 miliara ariary ny fatiantoka misy eo amin'ny kitabobolan'ny fisotron-dronono na ny caisse de retraite raha ny fanamariana ny hoe ny tompona andraikitra androany no ny fisian'ireo mpisotro ronono antsoina hoe fantôme. Dingana iray irosoana amin'ny fanadiovana eo amin'ny fandraisana ny fisotron-dronono izay ny fanovana eo amin'ny karatra fandraisana pension izay nanomboka androany. Izay fanadiovana izay moa dia ahafahana mampiena sy miala tsikelikely amin'ny subvention hoentin'ny fanjakana amenoana izay fatiantoka izay. Fa amin'ity fisotron-dronono ity zany le fitomboany le anaovantsika an'le assainissement amin'ny fisotron-dronono dia zareo zany eo zany ho hitantsika zany ny tena isa marina ho amin'ny mpisotro-ronono. Dia avy eo tsika zany vao hanomboka koa ny fanavaozana rehetra afaka atao. Ny fanavaozana afaka atao voalohany eo zany nanantsika aloha zany le base de données an'ilay izy hitantsika eo zany zay ho hita zany raha misy zay reo ohatra hoe mpisotro-ronono efa tsy izy tsony mpisotro-ronono fantôme koa zany falazan'ilay zany dia hitantsika eo zay hitantsika eo zany satria mandeha nresaka hoe misy double triple ny mpisotro-ronono ny fandraisan'ireny mpisotro-ronono ireny dia ho hitantsika daholo zany zay zavatra eo aorianan'ny fahitantsika ny tarehimarika marina mikasika ny mpisotro-ronono ireo. Toy ny mahazatra dia nitondra ny karapanondrom-pirenena sy ny karatra fandraisana pension ireo zokiolona. Apatsiahivina fa tsy maintsy ny tena ny olona mpandray fisotron-dronono mihitsy no tonga maka ny karatra vaovao. Ho tsinjovina manokana kosa nefa ireo zokiolona izay tsy afaka mitsangana intsony. Efa misy ny fandaminana manokana sy ny fepetra entina anampiana azy ireo. Maimaimpona tsy andoavam-bola ariary aza ny fanoloana ny karatra fandraisana fisotron-dronono rehefa feno ny atota taratasy rehetra takiana. Mariana fa tsy nisy fanampiana avy any ivelany fa vola anatiny na ny ressources propres no nafana ny roso amin'izao fanovana ny karatra fandraisana fisotron-dronono izao.